Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un site animé par la passion, guidé par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous présente Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Antoka iray mampisy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanajan'ny tsirairay ny andraikitra sahany eo amin'ny toerana misy azy. Izany hoe manao ny asany arak'izay voafaritra ny olomboafidy, manao ny tandrify azy iry olomboatendry ary tsy tokony hifampiantsika hiteraka korontana. Tsy ny andraikitra ananana sy ny toerana misy akory no entina misehoseho fa mahavita ny atsy na mahefa ny aroa. Ny antsiprian'izay ao anatin'ny matoan-datsoratra i Gaëtan Andriatsilavo. Horaisiny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites antanana avokoa ireo rehetra izay amoahany fitsarana didy fanagazana ary ny amerenana ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ireo fananana maloto azo avy amin'ny kolikoly. Mampandringa ireo rafitra misanany ady amin'ny kolikoly ny tsy mahatafapetraka ny aray raha nambarany firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny ady amin'ny kolikoly. Nandefa taratasy misokatra amin'ny filohan'ny Repoblika anokafana anatin'ny fotoana fohy ny sidina mampitohy ny toliara la Réunion toliara Afrika Atsimo ireo mpisehatra ao anatin'ny fizahantany. Tsy ekena intsony hoy izy ireo ny fanokafana ny sidina amin'ny toerana hafa ka mbola hanidinany ao toliara. Ho tanterana ny 20 Mei izao ny Mercasina Motul Trophy izay andraisan'ireo moto mananatanjaka ambony karakaray ny Fédération Malagasy ny motocyklisme. Maro ny fanatsarana nentina tamin'ity taona ity ho ny mpikarakara nizorana makany amin'ny championnat de Madagascar en road. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, fidy manodidina 770 tapitrisa no andrasana rampitso amin'ny fifidianana filoham-pirenena fidinana faharoa an'i Frantsa. Eo amin'ny mpamaranana ny fikarakarana ireo tokony andraikitra amin'ny birao-pifidianana. Efa nanomboka ny fidy kosa ireo en outre-mer sy any amin'ny firenen-kafa. Ary ao vetrara ny andindininy mahakasika ireo. Magatry ny mbola tsara tompoko lasy tompom-bavy amin'ity sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana Avril taongo 2024 ity asako ampangajananao agnaraka ny fotoagna ny fampalalamba vaovao izay hatramin'ny farany. Ny anomboantsika izay dia ny matoan-datsoratry Gaëtan Andriatsilavo. Antoka iray mampisy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fanajany ny tsirairay ny andraikitra sahany amin'ny toerana misy azy. Izany hoe manao ny asany araka izay voafaritra ny olomboafidy, manao ny asa izay tandrefy azy ihany koa ireo olomboatendry ary sy tokony ifampiantsy ka hiteraka korontana etsy sy eroa. Tsy nandraikitra ananana sy ny toerana misy azy akory no entina misehoseho fa mahavita ny atsy sy eroa ny olona anankiray. Mivoatra ny toetra ara-pirenena ary miova hatrany ny tranga miseho na eo amin'ny androm-panjakana na eo amin'ireo samy antoko politika na eny anivony ny fiarahamonina tsirairay avy. Manohy toy na ny faleovan-tena ny fitsarana hoy ny filohan'ny SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara, ny fanambarana izay nataon'ny filohan'ny anteny Merandoholona nandritra ny fampiofanana ireo ben'ny tanàna tany Mahajanga tamin'ity herinandro ity. Manatanteraka didy ny mpitsara ka tsy tokony ho tsabahana amin'ny andraikitra izy ireo. Manoloana ny fisin'ny ireo ben'ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna na hiditra ponja noho ny antony maro samihafa. Fanampin'izay, takiany SMM ihany koa ny fitsarana ilay rarahana amin'ny polisy misy 30. Ny mpitsara Riavana Michel tany Toliara ny volana Desambra taona 2024. Nakaiza ny toy n'ilay raharaha taorian'ny fampiakarana tamin'ny fitsarana Iloka Bevava teto Antananarivo. Raha ny zava-misy ainantsika eto Madagasikara hatr'izay ary mbola mitohy amin'izao fotoana dia ny hoe ho diantsy hita ary atao izay anatonona tsikelikely ireo raharaha mafana iandrasana ny valin'ny fanadiadiana sy ny fampiarana ny lalàna. Ohatra amin'izany ilay raharaha tao Antsakabary izay natana fietsika mamoha faty nataon'ny mpitany filaminana. Hatramin'ny androany, tsy fantatra intsony ny izay toyiny. Toa ireo mpanambola sy mahitahita matetika no mibaiko ny fitsarana ka miara-miombon-kevitra fa hamadika anaty dossier classé ireo fitsarana iandrasan'ny sarambabem-bahoaka avaliny. Aiza ho aiza ny toerana misy ireo vahoaka madinika manoloan'izany, toa ireo nangalatra koa no ny anoanana sy ny tsifisina no mamita sazy an-tranomaizina ny taonany maro fa tsy ireo nanao eloka bevava, itapoko itapirenena sy ireo manao mpimamba ny fananam-bahoaka afaka miririsy manohy atran'ny ratsy fanaony.
atraiza ny fahefan'ny fitsarana manoloan'izany, atraiza ihany koa ny fampiarana ny lalàna izay toa hita fa misy fanavakavahana. Nanambara ny filohan'ny SMM fa handray fepetra entitra raha toa ka mitohy ny fijabahana amin'ny raharaha-pitsarana. Izany hoe tokony samy mamita ny andraikiny sy ny adidiny mifanandrify azy avy ireo ratsa mangaika eto amin'ny tany sy ny firenena. Anjaran'ny mpitandro filaminana ny mampiatra ny lalàna ka miaro ny vahoaka sy ny fananany araky ny nandrahana azy. Anjaran'ny mpitsara no nomby tsara araky ny lalàna velona izay olona hita sy tratra fanandika lalàna. Anjaran'ny mpiandro fonja no miambina ireo mamita sazy sy ny maro hafa. Tsy ny tontolo ny fitsarana sy ny fitandrona filaminana ihany no mila manova fomba fijery sy fomba fiasa. Eo ihany koa ireo mpanao politika, olom-boafidy, olom-boatendry sy ny maro hafa. Tsy ny andraikitra nanana sy ny toerana misy akory no entina misehoseho fa mahavita ny atsy na mahavita ny aroa. Izany makasika iny fa horaisin'ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites an-tanàna avokoa ireo rehetra izay amoahany fitsarana didy fanagazana ary amirenana ao anatin'ny katapobolam-panjakana ireo fananana maloto azo avy amin'ny kolikoly. Mandringa ireo rafitra misana izany ady amin'ny kolikoly izany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny amin'ny tsy matafapetraka ity aray ity raha nambaran'ireo firaisamon'ny pirenena miantsehatra eo amin'izay ady amin'ny kolikoly izay. Isan'ireo vondrona fahadimy sady farany ao anatin'ny système anticorruption miaraka amin'ny CSI ny Bianco ny Samifine ary ny PAC araka ny voalazan'ny lalàna 12 sorivitsipika 8 ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Dingana lehibe ho any ady atao amin'ny kolikoly eto amin'ny firenena ny fametrahana azy ity ahafahana manageja sy miazana ireo fananana sy vola maloto rehetra azo avy amin'ny kolikoly. Ity rafitra fahadimy ao anatin'ny système anticorruption ity no manatanteraka ireo didim-pitsarana rehetra izay milaza fa voaheloka ilay olona ka ho averina amin'ny malagasy ireo fananany rehetra izay azony eto amin'ny fomba tsy ara-dalàna. Vakasaraina roa karazana roa zany karazana kolikoly misy an'le kolikoly hitantsika andavanandro solitra ohatran'ny hoe misy taxi be polisy any amin'ny sehatrasa-panjakana fa misy an'le ataontsika ty hoe le kolikoly avolenta izay matetika mahavoasarinitra tokony andraiky mpanjakana ambony ary tsy vola avy amin'ny paosiny olona no very ao anatin'izy fa vola tokony andehany amin'ny tapobolam-panjakana. Dia izay no ilaina n'le famerenana an'le izy. Raha ohatra izy andola amandy kely fotsiny dia ny arena azo amin'ny tsara-drano mijanona ny azy zany dia aloha manohy an'le izy fa mba hatapaka an'le finiavan'olona sy le safidy hanao kolikoly dia aloha ampiarina ampiseho hoe izay manao kolikoly miverina amin'ny fanjakana le vola azo tsy amin'ny tsara-drano satria vola tokony niditra tamin'ny tapobolam-panjakana ina vola tokony anaovana foto-drafitrasa ho an'ny vahoaka resaka maro ny zavatra filan'ny vahoaka. Dia rehefa misy an'izay kolikoly izay lasa mbitsy zany le tombotsoan'ny vahoaka dia tokony tsy mety le izy. Manapirofo fa tsy tafapetraka ny laharam-pahamehany fanjakana ho an'ny ady amin'ny kolikoly izay raha tsy mbola tafapetraka mandraka androany izay ho filohan'ny aray ity. Mandringa araka izany ny rafitra miady amin'ny kolikoly manoloana ny tsy mahatafapetraka izany. Raha teo napetraka ho laharam-pahameham-panjakana velorano ngamba ny nataon'ny filoham-pirenena hoe ady amin'ny kolikoly sy amin'ny tsy maty manota. Dia io no ataoko hoe pirofo rehefa tena mijoro zany le aray io hoe tena mandeha any amin'izay koa zany hoe mifandray le teny natao sy ny zavatra atao sy ny fanapa-kevitra dia feno le izay vao tena feno le rafitra iadiana amin'ny kolikoly eto Madagasikara zany fa raha hatramin'izao aloha efa hatramin'ny 2015 tsika ny andry an'izy io efa 2022 tsika izao le paikady nefa tapitra amin'ny 5 sy 2 arivo. Dia izany hoe mandringa kely ihany tsika izao fa tsy hoe andro tapitra ve ilay paikady dia raha hanao tombana zao tsika dia hita hoe mety misy tsy fahatomombanana ihany satria tsy feno ary le rafitra tokony napetraka tanatin'ilay paikady nieritreretina dia inona zany vokatra indrasantsika amin'izay. Isan'ny andraikitra lehibe iantsiroan'ny aray na ny agence de recouvrement des avoirs illicites ny fitanana antsoratra, ny mitahiry, ny mitantana ary ny firaketana ny tombamidiny ny fananana voageja izay azo avy amin'ny tsirariny izay. Ankoatra io, ahafahana miantoka ny fahaleovantena sy ny fombiazan'ny rafitra aray ny filohan'ny Repoblika izay manendry ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra izay ho tale jeneraly ny tirantsany miady amin'ny kolikoly ity indrindra fa ireo fanana azo avy amin'ny tsiradrariny izay. Andrasan'ny mpiantsehatra araka izany ny fanendrena izay ho tale jeneraly ny aray na ny
agence de recouvrement des avoirs illicites izay fa eo amin'ny tontolo ny efa nomanina ny fifidianana any amin'ny taona 2024 indray kosa anjaran'ny fanjakana fohy be no mamaritra ny vola tokony ho ampiasaina amin'ny fanavaozana tanteraka ny ilesym-pifidianana raha ny nambarany filoha lefitry ny CNI tamin'ny ity androany ity manoloana ny amin'ny tokony irosona sady dian'izao ny fanavaozana tanteraka izany ny ilesym-pifidianana izany. Na eo aza ny finiavany voamiram-pirenena mahaleo tena misana ny fifidianana ny amin'ny fanatanterana ny fanavaozana tanteraka ny lesym-pifidianana tsy tompony fanapahan-kevitra amin'ny fanatanterana izany ny CNI raha ny nambaran'ny filoha lefitry ny CNI androany tokony efa hirosona dian'izao ny fanatanterana izany raha ny nambarany tsy afaka mamaritra ny tetibola hanatanterana izany fanavaozana tanteraka ny lesym-pifidianana izany ihany koa ny CNI fa anjarany fanjakana no mamaritra izany raha ny fanazavana. Nenay proposition ihany fa anjaran'ny gouvernement manapaka hoe itiny montant tokony anaovana azy mety kely loatra ny estimation na be loatra dia anjaraka roa manitsy ny anjara gouvernement ihany kely maboaka ny hoe manomboka ny vina no tokony anaovana an'ilay refaty ary mifarana ny vina fa io arakaraka décret avoaka ny gouvernement dia ho hitantsika ao anatin'ilay décret ao anatin'ilay fanjakana no tsy brian'raha hoe atraiza zavatra atao. Ny fanavaozana tanteraka ny lesym-pifidianana no andraindray ny CNI amin'izao fotoana izao fa tsy ny fanavaozana izany amin'ny ampahany. Zay tsy metoetra amin'ny ampahany dia rehefa manao dia tena manao tsara fa tsy hoe tsy manao koa. Dia ao anatin'izay hoe tena manao zavatra tsara zay dia tena atao tasika mihitsy ny refaty. Ary tsy sampy ny anaovana an'ilay partiel ena amin'ny ampahany raha ohatra fa bedibe ny olona mitaraina fa hoe tokony sisy fa inona moa ny ampy anaovana an'izy amin'ny ampahany mbola lasa manome hirika amin'ilay zavatra tsy mety tsy raha manao zavatra amin'ny ampahany. Aleo tsy hamany amin'ny anaran'ny CNI satria CNI rehefa mivoaka tsy mividy mampitipika dia tsy maintsy manao fa raha ohatra ka ny hevitra zasa mirery no antanireo dia zany azao dia zao dia tokony manomboka efa taraikytsika. Na ny mpanao politika na ny fiaraisa-mony-pirenena miandrandra ny fanotontosana ny fanavaozana tanteraka izany lesym-pifidianana izany mialoha ny taona 2024 ny fanavaozana tanteraka ny lesym-pifidianana izay isan'ny teboka lehibe hampirindra ny fifidianana any amin'ny taona 2024. Nandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara hanokafana anatin'ny fotoana fohy ny sidiny mampitoa ny toliara La Réunion ary toliara Afrika Atsimo ireo mpiatsehatra eo amin'izay lafo ny fizahantany ao toliara izay. Tsy ekena intsony raha nambaran'izy ireo ny fanokafana ny sidina amin'ny toerana hafa ka mbola anidina ny ao toliara. Gaeton Andiatsilafo. Itodio ny faritra Atsimo andrefana, mijaly izy ireo. Io ny nanomboan'ireo mpisehatra amin'ny fizahantany eo amin'ny faritra Atsimo andrefana. Ny taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara. Tao anatin'ny roa taona izahay no niaino sy nakatoy izay rehetra nampanaovina, indrindra ny fanajana ireo fepetra-sakana, iarovana amin'ny fipariahany ny valanaretina. Niezaka niaritra sy ny afy teo ampiandrasana ny fanovana sy ny fanatsarana farim-piainana, saingy tsy aritra intsony izany ankehitriny hoy ity taratasy misokatra ity. Araka izany, mangataka ny anokafana ao anatin'ny fotoana fohy, ny sidina mampitoy an'ny La Réunion sy Toliara mandroso sy miverina, izay mahenika ny 520 isanjato ny fampiasam-bola ireo mpisehatra amin'ny fizahantany ao an-toerana, ahafahana manatsara ny toe-karen'ny faritra. Tahaka izany ihany koa ny sidina Afrika Atsimo Toliara, izay mahenika ny 10 isanjato ny fampiasam-bola. Angatana ihany koa ny fijerena manokana ny vidin'ny billet d'avion Antananarivo Toliara, izay lafo indrindra amin'ny sidina anatiny hoy izy ireo. Angatana ankoatr'izay ny anatsarana anatin'ny fotoana fohy ny lalam-pirenena fahafito, indrindra ny ampahany, Karobin Ambositra, Sakara Andranovory, ahafahana ireo mpizahatany anatiny mivezivezy sy anokafana fifandraisana amin'ireo faritra mitoka-monina no io faratsiny ny lalana io. Farany, angatana izy ireo amin'ny ministera voakasika ny fanatsarana sy ny famerenana indray ny BAC, mampitoy ny Saint-Augustin sy Soalary. Nanamafy ireo mpisehatra amin'ny fizahantany eo amin'ny faritra Atsimo andrefana fa tsy anaiky ny amonoana ny faritra misy azy ireo, ny amonoana ny fianakaviany sy ireo ezaka nataon'ny faritra hatr'izay amelomana ireo vahoaka ao aminy. Andrasana araka izany ny vokatra ity taratasy misokatra nalefan'ireo mpandraharaha ao amin'ny faritra Atsimo andrefana amin'ny filohan'ny Repoblika ity.
Izany amin'iny fa ny tombony tahantsianasa teto Madagasikara atao anatin'ny rotaona mahery izay mivoatra ihany koa ankilany filana eo amin'ny sehatra ny asa indrindra fa hatramin'ny fotoana nisian'ny valinaretina Covid-19. Antony ilaina ny fanamafisana ny fahaiza-manao isitrahana ny asa iray hono teo anivon'ny FMFP na ny tahirim-bola ny fampiofanana ny mpiasa malagasy. Ny amafy ny tahany tsy fanananasa teto Madagasikara nanomboka ny fotoana ny poiran'ny Covid-19. Ankohatra ireo tanora vao misandratra mbola mitoditodo amin'ny fitadiavana asa maro ihany koa no very tao anatin'izay rotaona sy tapany mahery izay, hoy ny mpisehatra anatin'izay fampananana asa izay. Raha tsy dia fotsiny tsika tao anatin'izay rotaona sy tapany ny ainatsika ny Covid-19 sy ny aretina maro samihafa teo moa zany dia raha mivoaka ny statistika moa zany dia efa nisy teo ny taux de chômage zany efa nisy tany alohany iny fa ny fiantraikany tena hoe direct tamin'iny zany resaka hoe very asa mbola nitombo 35% zany tao ana chômage tao aorinan'ireny amehana Covid-19 iny moa zany dia izay indrindra zany no tena hoe antony nanaovana n'ity événement ity dia ny tanjonay aloha zany ao anatin'izy mba inisy iny indroa isa-taona zany ty événement ty. Mivoatra trany ihany koa akoatr'izay ny filana eo amin'ny sehatry ny asa indrindra tao anatin'ny fiatriana ny Covid-19. Antony ilaina fanamafisana ny fahaiza-manao na izany ho an'ny tanora vao hiditra eo amin'ny sehatry ny asa na ny mpiasa ankapobeny hoy ny teo anivon'ny FMFP na ny tahirim-bola ny fampiofahana ny mpiasa malagasy. Tanjona izay hitovizana moa zany indrindra ho an'ireo mpampiasa dia hoe nahitana tanora na olona izay misehatra ao anatin'le asa omen'izareo ary mafy an'le asa. Dia eo no antony lehibe ilana le fampiofanana foana ary anisan'izay ny antony nametrahana moa zany an'ity tahirim-bola ho fampiofanana ny mpiasa malagasy ity na izy vao miditra iny na ao anatin'ny asa izay fatanterahany satria mivoatra foana ny sehatry ny asa. Tao anatin'ireny atao hoe amena ara-pahasalamana izao dia nahita mihitsy sika izany atao hoe fivoaran'ny resaka vente en ligne fotsiny ohatra na ny resaka digitalisation zany hoe ny fifehezana zany an'ireo le teknika vaovao amin'ny serasera sy ny resaka informatika zany. Ho fanampiana ireo tanora sy izay rehetra anatin'ny fitadiavana asa izay miditra amin'ny andian'ny faharoa ny journée des métiers et de la formation professionnelle izay ho tanterahana etsy Mahamasina ny 17 hatramin'ny 30 aprily ho avy izao. Vary milanja 500 taona no natolotry ny masovony Maurice teny anivon'ny BNGRC miisa 4 alina ireo tokantrano isitraka izany. Mety hoe ankehitriny ny famaliana ireo firenena avy any ivelany ny antsoavina ataon'ny gouvernemanta malagasy mikasika ny fifanomezan-tanana amin'ny fanampiana ireo mponina eto Madagasikara tao aorian'ny fandalovan'ny andro ratsy sy ny rivo-dozana nandritra ny ireo volana maro ny andohan'ity taona ity. Isan'izany Nosy Maurice izay nanome vary teny anivon'ny BNGRC androany. Le peuple a besoin de manger. Ilain'ny vahoaka misakafo, heverinay fa isan'ireo filana fototra ankehitriny ny vary. Rehefa voky isika dia afaka manao ny asa rehetra sy afaka miatrika ireo olana samihafa. Ka izay no nanosika anay hanome vary. Donation de riz. Miisa ihany ireo faritra natanterahina ny fizarana ireto vary ireto raha nambaran'ny tompona andraikitra. Tokantrano miisa 4 alina no isitraka izany. Misy vagy maromaro le izy atao amin'ny faritra atsimo aloha le izy manomboka aty amin'ny Tuileries. Misy distrika maromaro hatrany amin'ny faritra Anosy. Zany hoe ny première vague dia misy inona ty distrika maromaro aloha dia vita zay dia verina ny camion. Deuxième vague, troisième vague, mety 4 vagues io. Mety any amin'ny 70 tonnes any ny vague anankiray. Ankoatra izay, nisy ihany koa ny fanampiana amin'ny tetina $10,000 avy amin'ny firenena Mauritiana ho an'i Madagasikara ho fanampiana ireo mponina any amin'ny faritra atsimo raha ny fanazavana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao mivoana araka ny tokony ho izy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny raha ny efa niombon-kevitra ireo olobe avy amin'ny faritany toliara ka antony nametrahan'izy ireo ny fikambanana tahake vezo. Mivoana amin'ny tokony ho izy ny fihavanana sy ny fanajana ao anatin'ny faritany toliara amin'izao fotoana izao raha ny nambaran'ireo olobe avy any toerana. Mifanohitra amin'ny zava-misy tany aloha ny toe-java-misy ankehitriny taoriana ireny toe-java-miseho amin'ny faneliana ireo malagasy avy ampovoan-tany tahaka ny zava-misy volana vitsy lasa izay. Mba hitandrona ny fihavanana no antony nametrahana ny plateforme tahake vezo. Niely le nisy tract io tao toliara tsy afenina anareo hoe
molia nareo iaby vahiny io tapatapahinay lohanareo raha nareo tsy moly fa satria nareo mankadalanay eka mety misy fihetsiky ny olo sasatsasany tsy mahafaly fa zay akory tsy hanaova teny sana amizay ty plateforme ty de handeha hivezivezy hitety tanàna tahaky ny ataony olo rehetra mampita hevitry zahay de handeha hitory filaminana mitovy amiregny le mpanao fivavahana mitory baiboly regny mihitsy zany ny hataonay manerana ny toliara mba tsy hisian'io fagnavakavahan'io aloha mba hiala ao toliara io hiala an-tsainy tsirairay satria zahay toliara olo tea olo mandray olo zava-dehibe ny fametrahana ny filaminana raha ny fanazavana ka ezahana ny ametrahana izany ao anatin'ny faritany toliary najoro moko le tahaky vezo satria zaho olobe an-tanà atoliara ka raha fa nisaintraina ny raha pirenena aho zany amin'ny ankapobeny zavatra tsapako zany dia mihatia korontana zany ny fiaimpiaignany malagasy raha tsika zany hisy hevitra hampitaina dia tsy mety hampitaina amin'ny fomba milamina raha tsy mikorotana kanefa tsy malagasy zay ka raha fa nisaintsainiko ny foko rehetra ny hitako dia ao amin'ny tany vezo no heveriko misy zavatra tsara tokony hoentina haely ho an'ny malagasy dia ny filaminana fitiavana filaminana najoro eto Antananarivo renivohitra ihany koa ny tahakevezo mba hipetraha ny filaminana ho an'ireo mponina avy amin'ny faritany ny toliara monina sy miasa eto an-toerana Ndatsika anao jery todika miaraka amin'ireo fotoana nampisongadina ny fiverenana ny Sidna Iresaim-pirenena teo anivon'ny Seram-piaramanidiny Fasenina ao Nosibe ao. Nanamarika izany manokana ny kompania Aneos voaja avokoa ireo lamina ara-pahasalamana ary mirary fivahinanana sambatra ho an'ireo mpandeha. Efa vony izahay na raha-pitaovana na raha-piompanana ao fandraisana mpandeha. Zay amin'iny sady iny ihany koa no entsika namarana ny tapany voalohany teto anivony fampalalama vao. Isan'ny vetivetsika raha tendreto doka varotro ereto rehefa avy indray ary. Du très haut débit avec la fibre Family Betelma, la fibre à prix léger chez vous à seulement 149 000 arrières par mois, jusqu'à 300 gigas de data inclus. Études, travail, divertissement en toute sérénité. Testez votre éligibilité en Telma Shop et abonnez-vous. Une
Une source d'énergie qui répond à vos exigences. Un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique. Optez pour Greaves Power. Les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859. Dotés de moteurs et alternateurs robustes. Proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Il existe un super pouvoir que nous avons tous, c'est le rire. Et tous ceux qui en usent nous font du bien. C'est pourquoi nous pensons que nous devons rire plus, car cela rend la vie plus belle. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny Pasika sady mampiala voly dia nitolotra Canal Plus. Ie, tsy mampino Araraoto fa ny décodeur miaraka amin'ny bouquet access dia 10,000 ariary monja sady maimaimpona ny fametahana azy. Natao antsika efa abonné Canal Plus indray ity. Bonus tout Canal Plus mandritry ny 10,10 andro bezona ho azy rehefa manao réabonnement. Ianao sisa no andrasan'ireo mpanjara Canal Plus anao fetin'ny Pasika tena finaritra. isanandro. Tapany faharoa eto nivy ny fampalalam-baovao hatrany ko dia mbola manasanao hatrany tompo lasy tompo vavy anaraka izany hatramin'ny farany. Ny omena fiofanana nandritran'ny 2 andro ireo tanora mpianatry ny CEG sy ny lycée vonona andreantanana sy ikarakara ireo manana fahasembanana eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena. Fampiofanana izay tafiditra amin'ny tetikasa iarahana amin'ny Special Olympics Madagasikara ijoro teto Madagasikara nanomboka azy amin'ny taona 2024. Ny fifandraisana, ny fitariana ary ny sekoly afaka mandray ireo sembana ara-tsaina amin'ny alalan'ny fanatanjahantena. Ireo amin'ny ankapobeny ny ompana ny fiofanana nandritry ny 2 andro nomena ireo tanora vonona hanome tanana amin'ny fikarakarana ireo sembana ara-tsaina eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena. Natao ny fanentanana teny anivon'ny CEG sy ny lycée ka maro tamin'ireo tanora no namaly ny antso. Fampiofanana izay tafiditra anatin'ny tetikasa iarahana amin'ny Special Olympics Madagasikara nijoro teto Madagasikara nanomboka ny taona 2024. Ireto farany izay nanamafy fa mbola hita taratra ny tsy fahampiana amin'ny fandraisana an-tanana ireo manana fahasembanana eto amintsika. Tsy fahampiana izay indrindra ny tena anaty an'le fampiofanana satria mila bénévole, mila leader. Ny leader moa filazanay azy jeune leader ho an'ireo zaza ireo satria ireo no sehatra ao anivon'izay fampanaovana fanatanjahantena ny ankizy zay na ny an-tsekoly zany na aty amin'ny fikambanana misahana an'le fahasembanana any amin'ny centre rehetrarehetra reny zany. De tsy hijanona amin'izao le effectif efa azonay zao ihany le izy fa tsy maintsy mbola hisy fampiofanana koa any orinany. De ireo ankizy ireo no entananay mandrakariva mba iatsoroka an'izay le fampiofanana mena azy zay fa anjaran'izy ireo zany no sehatra eo anivon'ny fokotany, eo anivon'le sekoly misy azy, eo anivon'le fiarahamonina misy azy. Ny afaka ny fampiofanana teto no zaraina anaty groupe ireo mpiofana ka nampiarahana ireo manana fahasembanana sy ireo tsy manana. Samy nanomana tetikasa sy nametraka paikady ahafana miroso avy hatrany amin'ny fampiarana eny anivon'ny fiarahamonina. Iray amin'ireo manana fahasembanana ara-tsaina nandray anjara tamin'ny fiofanana inambinina. Tahaka izao no nanehon'ny fihetsehampony sy ny fahavononany. Satria zao azy maintsy vonona salandiza amin'ny namana zany amin'ny forme amin'ny resaka activité zay satria mantsy io zany tena
tetika moa zany efa namonjy le forum resaka hoe formation zay fa tena nafinaritra zany le izy tena faly azy zany satria raha tsisy ny formation iny tena ohatr'izao ny zavatra niainako zany andritra izay taona maro zay. Resy lahatra ireo mpiofana fa zava-dehibe ny fahafantarana ireo manana fahasembanana mialohan'ny hirotsahana amin'ny fanampiana sy ny fikarakarana azy ireo indrindra eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena. Izy ireo mila fanampiana dia amin'ny alalan'ny sport no hanampiana zareo dia ireo olo ireo olona ohatra antsika ihany ireo dia mila ampiana zareo mavita zavatra zareo dia za zany etona mpanentana antsika rehetra hoe aza ilika ireo ankizy sy ireo olona izay manana fahasemanana ara-tsaina na ara-batana fa izy samy olombelontsika izany nampiasa ireo fa tsika ihany dia tsy aretiny le izy fa etany samy manana etany olombelo. Nisy ny fizarana mari-pahaizana ho an'ireo ankizy na vita fiofanana rehetra. Izy ireo amin'ny maha-leader azy no hitondra fampiofanana sy fanampiana ireo tanora toa azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina sy ny sekoly. Nisy akony tamin'ny sehatrasa na zatra ny fikambanana mpanao asa soa ny valinaretana Covid-19 nisy tamin'ireny no voatery nanova ny fanatanterahana ny vinanasa efa nofaritana tao anatin'ny rotaona izay. Ka amin'izao vao manomboka mamerina tsikelikely izany hetsika izany. Isan'izany ohatra ny fivorina hanaovana tombana ny asa vita. Isy ihany koa ny fivorina hanaovana ny taritra izay asa vita izay ho tanterahany fikambanana Lions Club. Fanampanazavana. Les fivorines zany manao rapport inona nataontsika durant ces 1 an dia inona fanampina inona les œuvres dia nefa tsika nanao zavatra betsaka na misy les pandémies tsy mety nanao zavatra betsaka nanao lutte contre le diabète misy lutte contre la faim nandeha tany atsimo tsika nanao fanampina amin'ny batsiray amin'ny cyclone misy zavatra betsabetsaka nataontsika dia tsy mety misy fivorina ba samy l'équipe rehetrarehetra zany samy tena zany inona nataony le Lions anaty le district fa tsika zany samy lavidavitra tao. Oui, betsaka ny le raha fanipetsaka any an-trano zany dia tsy afaka mivoaka zay tsy nataontsika mila indraindray samy tsy afaka manao distribution ny sakafo na zao raha fa manome sakafo zany dia tsy mety ataontsika amin'ny paquet fa tsy azo manao le izy tsy manao sakafo tsika fa manao paquet dia manome paquet amin'le olona fa tsy tsika ihany manao le izy. Tontosa tao amin'ny renivohitry ny faritra Vakanakaratra ny fihaonana nataony tetikasa miary tamin'ireo olona manana fahasembanana izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fikambanana sy ireo mpisitraka ny tetikasa. Tanjona ny anentanana ireo olona manana fahasembanana ireo hiditra ao anatin'ny fikambanana ahafahan'izy ireo mahazo trikefa. Notanterahana ny alakamisy fa 20 ny volana aprily 2024 lasa teo teto amin'ny renivohitra Vakinakaratra ny fifanakalozana traikefa sy ny fanomezana toromarika ho an'ireo olona manana fahasembanana izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fikambanana sy ireo mpisitraka ny tetikasa miary. Tanjona ny fanomezana fiofanana arakasa mba ahafahan'izy ireo miary ary tsy ho vesatra intsony eo anivon'ny fiarahamonina. Ilaina ny fidirana ao anatin'ny fikambanana mba ahafantarana zavatra maro ny filohan'ny tetikasa miary ary mbola maro ireo olona manana fahasembanana eto Vakinakaratra no tsy tafiditra ka izany indrindra no anton'izao fihaonana izao. Maro ny olona manana fahasembanana izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny fikambanana. Antony maromaro moa mahatonga an'izay. Eo aloha izany hoe tsy fahalalana mihitsy hoe misy ilay fikambanana. Eo ihany koa ny hoe tsy fahalalana hoe fikambanana toy inona no idiranay. Eo ihany koa ny tsy fahafantarana hoe inona no tena antony idiranay anaty fikambanana. Fa eo ihany koa ny ataontsika hoe mbola ataontsika hoe tsy fahazotoana fotsiny izao hiditra anaty fikambanana. Tsara marihana fa raha hitady tombontsoa dia ny tafiditra anaty fikambanana no kendrenao dia aza miditra aloha. Satria ny fikambanana ao anaty fikambanana ianao no ataontsika hoe miketrika angana amin'ny fiteny amin'izao fotoana izao no miketrika izay hetsika atao sy izay azoana tombontsoa ka tsy ho azo eo izay tombontsoa izay. Ny fikambanana koa dia natao indrindra hifaneraserana, hifampizarana traikefa
sy ny ataontsika hoe izarana izay olana ahafahana miara-mamara ohatra ka hoe azo lazaina an'izay fa mampirisika antsika zany mba hiditra anaty fikambanana. Efa maro fikambanana misy isan-karazana izy ireo dia anjarantsika no misafidy ny fidirana. Toetra ny ezaka ataon'ny tetikasa miary amin'ny fampananana azy ireo olona manana fahasembanana eto Vakinakaratra. Anisan'izany ny fampidirana azy ireo amin'ireo orinasa samihafa. Eo ihany koa ny fanomezana tosika na fond de démarrage ho an'ireo miasa tena ary ny fampidirana ireo olona manana fahasembanana amin'ireo mpampindram-bola madinika mba ahafahan'izy ireo mindram-bola ary manangana tetikasa. Misy zany efa olona efa natokana mihitsy hiasa hitady an'ireo le orinasa izay afaka indray ny olona manana fahasembanana. Dia rehefa tafiditra any amin'ny orinasa izy dia misy indray koa ny ataontsika hoe olona eo amin'ny orinasa izay nampandraketina mihitsy ny ataontsika hoe fanampiana ny olona manana fahasembanana tafiditra amin'ny orinasa ireo. Fa eo koa ny ho an'ireo hiasa tena dia fanomezana tosika azy ireo amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana nataontsika hoe fond de départ na ohatra zany démarrage. Dia eo ihany koa ny fampidirana ny olona manana fahasembanana amin'ny orinasa fampisamboram-bola madinika mba ahafahan'ny olona manana fahasembanana zany misitraka an'izay ahafahany manao ny manatanteraka ny tetikasa. Fa ihany koa le atao hoe VCL na ataontsika hoe ohatran'ny hoe akandray talonga mba zany no tena filaza azy ahafahan'ireo le olona manana fahasembanana mikambana sy mirahina ary indrindrandrindra mifanampy amin'ny fanaovana tetikasa tsirairay. Araka izany dia anisan'ireo tetikasa manampy sy mitsinjo ireo olona manana fahasembanana eto Vakinakaratra ny tetikasa miary ary faritra telo eto Madagasikara no misitraka izany. Mitady lalana anohizana ny fianarana any ivelany avokoa ny ankamaroan'ny mpianatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Samy manana ny fomba hitadiavana izany lalana izany ireo mpianatra tsirairay raha ny efa nazavana. Ny antsiprian izay mety ny amboara rakoto malala. Maro anisa ireo mpianatra eto Madagasikara maniry anohy fianarana any ivelany. Na eo aza izay fandriana ivoaka izay, miankina amin'ny entimana ihany koa anefa izany raha nambaran'ity mpianatra iray ity. Mahafapo ihany hoy izy ny fianarana misy eto amintsika satria efa maro ireo mpampianatra efa tany ivelany ary manana traika efa tokoa. Ny zao malinana amin'ny resaka droit pénal dia raha manana possibilité ny anatra an'izany any ivelany dia ataoko satria ny eto toerana hitako hoe mbola misy olona sasany tafavoaka impunément dia noho ny fisian'ny corruption sy ny tariny ezaka manatsara ny pénalité eto Madagasikara. Matetika manko ny ray aman-dreny matetika no mitarika ny mpianana zazany sanany andeha any an-dafy dia ndraindray koa choix manokana an'ilay mpianatra. Toy izany ihany koa ity mpianatra iray hafa ity, diplomate international no tiany atao. 5 sarotra no vitsy no manao izany eto Madagasikara hoy izy, noho ny fahasarotan'ny sampam-pianarana droit ary sy vana ihany koa ireo mpianatra afaka manao izany. Raha amiko manokana dia ny asa tiako atao dia manao diplomate international satria za tena tia mivoyage mihitsy dia tiako ilay mifandray amin'olona dia ilay mifandray amin'ny étranger mba raha manana possibilité ndray andro any dia mba tiako izany mba tanteraka. Raha amiko dia sarotra ilay izy, tena hita hoe efa sarotra ilay izy. Le droit mihitsy zao efa sarotra dia normal raha sarotra miditra amin'izany diplomatie izany satria le concurrence tena betsaka mihitsy ao. Raha manana chance na manana possibilité dia manohy any ivelany no hitako ny tena tsara. Itsakirany, anisan'ny politika misy eto Madagasikara ny fisintonana ireo mpamatsy vola avy any ivelany. Araka izany, tsy maintsy zatra isika mikirakira ireo fomba fiasa, indrindra amin'ny resaka fifampirarahana. Fifanarahana ara-panjakana ary ny fifanarahana iraisam-pirenena raha ny fanazavan'ity mpanao lalàna iraisam-pirenena iray ity. Ireo no tena olana misy eto amin'ny firenena nandritry ny 80 taona hoy izy. Ny Université Sinoa no faratapony amin'izao. Hoatrany izy satria manome clé amin'ny varotra iraisam-pirenena. Ny fianarana any ivelany zany indrindrindrindra amin'ireo firenena anglisy izay tena iekina ny commerce international na ny varotra iraisam-pirenena tena manome clé mihitsy hoe zao ny fomba anaovana négociation amin'ireo olona mpamatsy vola
amin'ireo bailleurs de fonds. Rehefa mbola azo atao a dia mianara fa any amin'ireo firenena zay miopana indrindraindrindra amin'ny commerce international dia ny Chine zany ary ireo firenena anglo-saxon. Tonga amin'ny fotoana ao ho an'ny mpianatra misokatra amin'izao tontolo izao a Madagasikara misokatra ny politika ny émergence ny président Rajoelina dia hisotona an'ireo mpamatsy vola ireo ahafahana manao infrastructure. Nefa zany infrastructure zany a dia tsy maintsy tokony malagasy no négocie an'izany. Tsy ahivana, nisy ny journée porte ouverte sur le revue MCI androany izay notanterahana teny Antaninarenina. Tanjona ny fifampiresahana manokana amin'ny mpianatra ahafahan'izy ireo mahafantatra ny tolotra mifanaraka amin'ny teti-bola ananan'ny tsirairay. Tontosana androany tao amin'ny cathédrale Andohalo ny lamesa lehibe ivony fankalazana ny faha-valopolo taona ny fanilon'ny Madagasikara. Loha hevitra noraisana ny hoe miara-dalana, miara-tody lavitra ho an'ny ankizivavy sy ny tontolo. Fanadina entiny olona saina. 2017 feno 20 taona katroka amin'ity taona ity ny fanilon'ny Madagasikara fikambanana skoto ao anatin'ny fiangonana katolika. Raha ny fantatra ny 4 febroary 2017 no tonga teto Madagasikara ny fikambanana skotisma vehivavy katolika Archide de France no niantsoana azy tamin'izany izay nahitana malagasy saingy frantsay no maro anisa. Ny taona 2017 nazony Madagasikara ny fahaleovantena no nanomboka naleo tena ihany koa ny fikambanana ary nitondra ny anarana fanilon'ny Madagasikara izay rabary sy izany no filoha iombonana tamin'izany. Ana Maria ny Jobily fa 20 taona io nisy androany lamesa lehibe ivony fankalazana no tanterahana tao amin'ny katedraly Andohalo. 13 Avril fetiny Masinda George mpiaro ny fikambanana skotisma maneran-tany napetraka i Bataim Poel mpanorona ny fikambanana dia sady mankalaza Masinda George zany no ivony fankalazana ny zay Jobily fa 20 taona ny fanilo Madagasikara zay. Ny fanilo Madagasikara moa dia efa miparitaka manerana ny diocèse 12 raha ohatra ka ny fiangonana ndresana ary faritra 13 raha ny rafitra eto amin'ny firenena. Dia any amin'ny 507 alina anoany no isan'ny mpikambana amin'izao mankalaza fa 20 taona izao. Ary ao aorianan'izao fankalazana izao dia iverina ety Andohalo indray zany ny birao foibe na hoe ny birao national ho an'ny fanilo Madagasikara. Tsy ahivana mitsinjara ao anatin'ny sampam-panabeazana miisa 5 ny fanilon'ny Madagasikara. Ny sampana mavo na ny antry ny ala ireo eo anelanela ny 9 hatramin'ny 9 taona. Ny sampana maitso na ny tantely ala 10 hatramin'ny 13 taona. Ny sampana mena zandriny na ny vaindanitra 14 hatramin'ny 19 taona ary ny sampana mena zokiny na ny afo ho an'ny 17 taona no mihoatra. Loha hevitra noraisina amin'izao fankalazana izao no hoe miara-dalana, miara-tody lavitra ho an'ny ankizy zazavavy sy ny tontolony. Tanterahana ny fahavalon-roapolo ny volanambe ho avy izao any Amerika Sinina ny module trophy izay ndraisin'ireo moto manana tanjaka ambony karakarain'ny fédération malagasy ny motocyclisme. Maro ny fanatsarana amin'ity taona ity raha nambarany mpikarakara. Feno ny fandaharam-potoana ho an'ireo mpankafy moto ny course on road amin'ity taona ity izay ho tanterahana eto Antananarivo sy any Antsirabe. Anomboka izany ny Amerika Sinina module trophy ny 20 Mey ho avy izao. Efa ivatika championnat zany ny course eny amin'ny on road zany amin'ity taona 2022 ity. Dia misy ny machine ampiasaina amin'ny fanadiovana lalana raha toa ka misy mpanamory moto anankiray zany sendra menjeraka misy menaka miraraka amin'ny lalana. Ny faharoa eo amin'ny resaka classification na pilote nisy fanatsarana be izy io satria lasa mizara telo ny kategoria ny puissance moa zany eo amin'ny kategoria anankiray raha ohatra zao mekohatra nareo eo amin'ny sportive dia misy kategoria puissance lasaky ny 650 cc dia misy puissance entre 650 ka hatramin'ny 900 cc dia 900 cc miakatra. Nisy ny lesoka tamin'ireo fifananana teo aloha izay efa nitondrana fanatsarana raha ny fanazavan'ny mpikarakara hatrany na mafisina manokana ny lafi ny fiarovana na ho an'ireo mpitondra moto na ho an'ireo mpijery. Eo amin'ny lafi ny sécurité moa zany io ny tena ataontsika hoe base ny course anankiray course officielle. Ny sécurité civile voalohany indrindra dia ho renforcena satria fantatritsika fa fiolanana no maha course de côte ny course de côte ary
ny sécurité amin'ny pilote anatin'ireo fiolanana reo dia tena ho renforcé be amin'ity taona 2022 ity. Ny sécurité eo anivon'ny site ny miarkasinina. Efa misy moa zany ny fiara-miasa miaraka amin'ny mponina toerana ary nangataka izy zareo hoe tsy ho hisy ny fivezivezena eny an-toerana mba rapatonga ny reconnaissance officielle dia tsy ho hisy zany ireo moto lehibe avy ety aminay zay ivezivezy anakotaba eny an-toerana. Notanterahana androany ny réunion d'information technique avy amin'ny commission on road eo anivon'ny fédération malagasy ny motocyclisme momba ity fifananana imerikasina moto trophy ho tanterahana ny 20 Mey ity. Moto mahery ny 50 no andrasana andray anjara sy ampiseho ny talentany amin'ny fotoana io ho ny mpikarakara. Any ivelany mpifidy mahery ny 70 tapitrisano andrasana rapitso amin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa any Frantsa. Eo ampamaranana ny fikarakarana ireo tompona raikitra eo anivon'ny biro-mpifidianana maro samihafa amin'izao fotoana izao iandro ny andron'ny rapitso ao anatin'izay fiodinana faharoa amin'ny fidianana izay filoham-pirenena frantsay izay. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azona rofo teto anivon'ny fampahalalama-baovaka amin'ity alina ity. Mikasitrahaka eo tena tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany. Mimetraka ny veloma mandrapitafy fa ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, animée par la passion, guidée par la technovation. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Vous a présenté Vaovao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.